Izay ihany koa no mitondra antsika anao indray mbavakely ny tontolo iainana. Rantsana iray ao anatin'ny vondrona Vima na ny Vision Madagascar ny Vima Wood Industry. Ny vinan'ny vondrona Vima ary dia ny anodina Madagascar vaovao ka anisany atongavana amin'izany ary ny fitantanana maharitra ny ala. Antony iray nahatonga ny solontenan'ny Vima natanteraka fambolen-kazo ny zoma lasa teo tany Analamanja Moramanga. Sehatra lehibe eo amin'ny sehatra ny fitrandrahana ny ala sy ny fanodinana ny azy ny Vima Wood Industry, rantsana iray ao anatin'ny vondrona Vima na ny Vision Madagascar. Arivo hektara ny concession any Analamanja Moramanga. Zava-dehibe ny fitsinjovana ny tontolo iainana sy ny fitantanana maharitra ny ala araka ny nambaran'ny filohan'ny Vima Andriamatoa Zozarboka. Izay indrindra no nahatonga azy ireo anatanteraka fambolen-kazo teny an-toerana ny zoma lasa teo izay niarahany asa tamin'ny orinasa Fanalamanga. Nomena azy fitantanana, izy manapaka dia anjarany koa ny mamboly aorinan'ny fanapahana nataony amin'ny toerana anankiray. Dia ohatran'izay vao avy nandalovantsika teo zao ny parcelle iny zany efa nandalovana fanapahana nataony zareo dia zareo ihany no namboly araka ny fanasana nataony zareo taty amintsika. Contrepartie zany hoe ny ala ny statut mialatsiny amin'ny teny baiko statut n'le ala zany dia any orinasa Fanalamanga ihany le ala fa zareo zany no manao le fambolena dia zareo ny kojakojaza dia fa any amin'ny farany kosa zany ny tombony ho azy zany dia izy no manapaka azy dia izy no inona moa teo mandony redevance azy araka izay fanarahany amin'ny orinasa Fanalamanga. Fantatra fa ny Vima Wood Industry hatramin'izao no manana ny certification FSC na ny Forest Stewardship Council eto Madagascar. Mamaly ireo fenitra ara-tontolo iainana samihafa eo amin'ny fitantanana ny ala, eo amin'ireo dingana famokarana sy ny fanodinana ny vokatra ity orinasa ity. Eto Ambarilava Moramanga no misy ny fanapahana ny hazo na ny scierie any Vima Wood Industry. Vima Wood Industry zany dia manana scierie, usine de production eto Moramanga, manana ny fitaovana manara-penitra. Ny Vima Wood Industry koa zany dia manaraka ny norme internationale amin'ny fitrandrahana ny ala sy ny famolavolanana azy ho lasa fitaovana toy ny hoe planche de coffrage, charpente, palette, ny fitaovana rehetra zany afaka ampiasaina amin'ny trano, amin'ny fanaka. Fa zay zany hatreto aloha ny orinasa Vima Wood Industry dia ny manana client any ivelany zay mivarotra ny produit zany amin'ny fanaovana trano. Hazo exploitena eto zany amin'ny Vima Wood Industry dia dans d'ordre 6 000 à 7 000 mètres cubes par an. Dia en brut zay fa en produit fini zany mahazo 4 000 mètres cubes eo zahay. Nisy 100 ny vokatra dia ahondrana ary ny 100 kosa dia ho an'ny tsena anatiny. Ny tanjony araka ny nambaran'ny filohan'ny Vima dia ny mba hitombo avy ny famokarana ary dia manodidina ny 4 miliara ariary ny famatsim-bola atokana ho amin'izany.